Nisy nametraka fanontaniana tamin'ny herinandro lasa teo hoe fa maninona amin'ny fresque amina tableau maromaro tamina trano fiangonana mampiseho sary tany andro taloha sary devoly hoe misy tandroka misy rambo mampatahotra be zay le image naseho zany hoe moyen sary représentation na devoly tamin'ny moyen âge izy io fa io représentation io dia fomba nampiasaina ihany koa nampitahorana ny olona mba ahatonga ny olona hifikitra sy hitady famonjena any amin'ny église zany hoe n'exploitena zany lay image diabolique dans le sens mampatahotra mba hafahana manao mainmise amin'ilay olona ka hitady fialofana any amin'ny fiangonana hananany fiangonana mainmise amin'ilay olona fa ity anefa ny zavatra azadintsika Lucifer c'est l'ange de la lumière, l'ange porteur de lumière. Eo indrindra misy ambiguïté na zaratra milaza an'izy eto tsy l'ange de la lumière fa l'ange porteur de lumière raha le sens étymologique zany hoe tsy izy no anjelin'ny fahazavana fa izy ilay mihaloha ilay fahazavana tokony hilaza ny amin'ny fahazavana kanjo lasa nakapareno azy le izy dia lasa izy ndray no lazainy fa l'ange de la lumière ary zay no mahampanjaka ny fahamaizana azy zany hoe izy zany a ilay zavatra zay nataon'Andriamanitra any no avadiny kely fotsiny dia navadiny ho azy ary zay no mahadiabolika ny devoly tsy michercher midi à 14 heures tsy makalavitra izy fa zavatra eo akaiky eo ihany no ahodiny kely fotsiny izany le atao hoe subtilité diabolique fa ina moa ny tiako atongavanao anatin'le izy diso be ny fiaviarantsika fa ny devoly dia miseho amin'ny endrika mampatahotra oui tena zay izy fa tsy amsehatra endrika mampatahotra miseho ny amintsika hoe tandroka lava rambo sisa fa mampiseho amin'ny endrika séduisant le séducteur hainareo moa zay ny surnom anankiray le séducteur misy série mandeha be am'izao fotoan'izao any amin'ny fahitalavitra any Lucifer ny titran'le film de tena naka acteur farak'izay tovolahy tsara tarehy zareo fa tena hitako hoe za tsy miteny hoe mireprésenter fa zay mihitsy izy hoe miseho amin'ny endrika manaitra masarika kanefa io faharoboka ao ianao dia sarotra ny voanao tao mba tsy lazako hoe impossible ary zay ny tiako hisariana ny saintsika hoe faites très attention amin'ny fakapanahy rehetra satria ny devoly rehefa hakafanahanao ny devoly rehefa hamitaka anao tsy tady midi à 14 heures izy tsy hamitaka anao amin'ny zavatra lavitra be compliqué be izy fa ny zavatra mariniriny anao avao zavatra manodidina anao zavatra ao anatin'ny domaine anao ao anatin'ny fahalalànao ao anatin'ny zavatra zay heverinao hanananao contrôle zavatra zay heverinao zany hoe ty ndray voafehiko fa ao ihany no exploiteny satria zay mihitsy les personnages ambigus oui l'ange porteur de lumière mais il n'est pas l'ange de la lumière zany hoe les prétentions les langa ao ambadiky izy ary zay no nametrahany soratra masinazy mazava tsara hoe andriany zao tontolo zao na l'ange des ténèbres satria ilay filalaovany an'le hoe l'ange porteur de la lumière io no amitahany olona maro ity natongavana de zay hoe aza mieritreritra isika fa isika manana clairvoyance tsy manao éloge du diable eto fa milaza amitsika hoe à qui nous faisons affaire iza le adversaire alohantsika c'est un adversaire aguerri adversaire tena mahafantatra ny subtilité ny détail ny zavatra ary zay natonga n'lay l'expression française le diable se cache derrière les détails raha ohatra ka zavatra tonga de hitanao mazava tsara fa iny le adversaire dia hitanao ny disposition raisinao fa ny mahatonga ny atakiny mahomby sy mahavon'olona dia any amin'ny zavatra zay lazainy aminao fa insignifiant tsy de manahoana nefa ny zay le manao opération na camouflage ao ambadiky izy dia tratrany anao ary tena adabony sy azerany oui se cache derrière les détails ary anisany stratégie
ny devoly dia pour nous faire croire qu'il n'existe pas. Izy tsy miattirer ny attention ny any aminazy mihitsy non, au contraire attendez non vita vie ataova fiainana lava tsisy idirako fa je n'existe pas. Amizay izy afaka travail en douce tsara. Ary ity no ruse farany enjany indrindra ampiasainy dia ataony zay inonao fa ianao tsy olony ratsy fa olona tsara fa nisombainy ny olona no ratsy fa tsy ianao. Ary zero tsara le fiatsianany koa de raisiny ho azy koa hoe zao zavatra mahazo fiainanao zao dia asan'ny devoly fa tsy ianao mihitsy ny ratsy. Zany hoe tsy ho ataony mihitsy ny fomba rehetra zay tsy hitarika anao handiny tena sy anaka ny part de responsabilité anao hoe tsy fotiko fa fotony hafa na fotony devoly. De ho akapareny koa zay za mihitsy ny nahatonga anao tahaka an'iny. De am'izay fotoana zay ianao tsy aiky satria zany tanjony devoly tsy aiky mifahatsonao tsy aiky ny elokao fa hanipy andraikitra foana soit amin'Andriamanitra soit amin'ny manodidina ary koa ozony devoly pourquoi pas ty amiko zarana zao hoe teneny hoe za no nahatonga an'io izy koa mitady an'izay raha teo nefa koa ny objectif lay afetsena zay le hoe malin le diable est très malin dia ny tsy ahatonga anao hiaiky eloka zay nandevoly. Ka raha ohatra ka zay ny ahatongavany amin'ny objectifany tsy mampanena ny devoly mihitsy teneno ranga hoe zany mafy be de zany nahatonga anao lasa ny otriny io. Tiako tenena aminareo hoe faites attention fa fetsy ny devoly. Ary ozy ny tenin'ny pasteur Zakaria Tsivoe zao hoe mbola tsy teraka ianao de efa nisy izy. Tsy sanatria ao manindraindra azy fa atsapatsika hoe à quel point le diable est malin. Nefa zay indrindra miava tonga atsika mila miankina amin'ny Jesosy le hoe zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. La vérité eto amin'ny ilany et le mensonge ray ny lainga izy ary le lainga semi vérité fa tsy vérité. Noho zany dia aoka atsika hilafika eo amin'ilay tena vérité zay lazainy Jesosy no henotsika fa tandremo lay semi vérité fa pozina mahafaty. Arak'izay ny Kristy ilaitsika hoe izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ilay fahamarinana le vérité mitarika ho amin'ny fiainana sy ny araka le teny Jesosy manao hoe la vérité vous rendra libre. Izany hoe ny firevelevan'i Jesosy amintsika ny marina ny amintsika de mikendry ny hanafaka atsika eo ambany vahoan'ny fahadiso-kevitra ny amin'ny fiheverantsika tenatsika. Ny devoly hoe zay milaza azy ho porteur de lumière kanefa sandoka dia semi vérité ny azy. Ary le semi vérité dia manana fikendrena ny handetika anao ary aveo izy lay fetsy be hoe enao ane ka tsy de ratsy fa ny hafa nanimbanao na koa hoe amin'ny voalohany mody raisiny le responsabilité hoe za no nanimbanao na zany ny influencé anao de rehefa nandray an'izay pozina zay anao de tratra de foterany ndray de rehefa foterany anao de lazainy fa hoe ianao no coupable ary les sensations de culpabilité. Zay roa tsara zany hoe les vraies vérités manafaka ny olona amin'ny fiheveran-diso ny tenany. Izy ny hevitra ny tenany ho marina, izy ny hevitra ny tenany ho tsara fa rehefa tarafy ny fahamarinan'ny Kristy izy dia resy lahatra ny mahampanota sy mahatsinitsina azy ka mila fanafahana. Ilay semi vérité an'ilay devoly kosa dia mifamadika am'izay nandresy lahatra anao izy fa ianao olona tsara fa nosimbainy hafa de aveo nefa ianao rehefa nino an'izay lainga zay dia ifoterany ray dia ho avy am'izay izy aveo miaraka amin'ny culpabilité zay tsy ho tafa avao koa mihitsy ianao. Zay le hoe ny vérité tokana ny marina de Kristy ary Kristy rehefa manambara ny marina amintsika zay dia mampibaribary antsika ny maizy azy atsika. Tsy manameloko zareo tsara nataony tam'le vehivavy iny za kosa tsy manameloko anao fa am'izao sisy zao aza manota itsony. Tsy mitovy zany le izy. Ny fahamarinan'ny Kristy de fahamarinana mampibaribary ny marina mba hanafaka. Fa ny an'ilay fahavalontsika indray dia toa marina kanefa lainga ahatonga anao hino ny lainga ary aveo anao voafatotra ary tsy afaka atao zany.
noho zany ary dia hoy ny soratra masina indray fa nataoko aloha ny fiainana sy ny fahafatesana fidio ny fiainana mba ho velona ianao. Faites attention, ny ray porteur de lumière, pseudo porteur de lumière, ny ray izy no fahazavana zao tontolo zao. Anjaranao ary misafidy. Samy hitain'Andriamanitra tompoko.